Angabany tsiraray avy tonga soa amin'ny lesona fahaefatra ary lohateny dia hoe homena be. Hitantsika teo aloha tamin'ny fanoharana momba ny talenta fa ny atao hoe mahatoky dia manamaro isa. Izay manamaro isa dia tsarain'Andriamanitra ho olona tsara sady mahatoky. Ny olona izay mamina kosa dia manao fahadisoana lehibe, tsinotsinona sy kamo. Ka tsy toetra ny lazainy fa resaka fahaiza mamokatra. Averimberiko zany fa zava-dehibe ny ilazana an'izany aminao. Mety mahatsapa teritery ianao amin'izao fotoana izao. Tsarovy fa le fahaiza manao dia tsy anao fa io dia an'Andriamanitra. Ka Andriamanitra no manome antsika ny fahaiza manao ka ny zavatra ilaina fotsiny ampiasana izany dia finoana. Ka izany mahatonga anao manaraka izao fampianarana izao. Ity dia fampivelarana ny finoanao ka manomboka miasa amin'izay ilay fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra rehefa mandeha mihetsika amin'ny finoana ianao. Mahamelangy ianao me ohatra ry dia raintsika hoe tsy niaino ny feon'ireo vehivavy anankiroa avy any Texas sy Florida. Inona zava-nitranga raha tsy niaino an'izay raha tsy nety nataoko. Aza hoe izany nisy ankehitriny. Mety nanao asa fanompoana manolona anjatony fa tsy manao asa fanompoana amin'olona tapitrisa izay tena niantsoan'Andriamanitra. Inona no nitranga raha ohatra ka tsy niasa tamin'ny fanomezam-pahasoavanao ianao? Angamba mety dokotera mpandidy zany na manao hosodoko tsara tarehy izay efa napetrak'Andriamanitra ao am-poninao ohatra ka avy amin'izany fahaiza manao izany no anaovany ianao fitahiana maneran-tany. Andeha ange ny fomba fijerintsika le mahatoky no jerentsika. Tonga ara-potoana mitahiry tsara ny zavatra izay nametra ampitokisana tamiko. Hitanao ovaina mihitsy ny fisainantsika mahakasika ny fahaizana mitahiry. Ny mitahiry sy ny manamaro isa dia tsy miaraka mihitsy ireo. Ohatra misy mpandraharaha anankiray izay tena mandraharaha tsara mihitsy, tsara be ny fandraharahany ary mampidi-bola ho any vady aman-janany izy ary tena ara-potoana fatongavana am-piangonana. Dia hoe ianao tena mahatoky izy kanefa manana fahaizana anokatra tsena vaovao izy. Mety mahazo fahazon-dalana manokana avy amin'ny fitondram-panjakana anokatra tranombarotra maromaro manerana amin'ny faritany izy ohatra. Kanefa noho ny filamin-daminany sy ny tahotra mahazo azy ka tsy te hirisika hanao zava-baovao amin'ny fihamarona isa dia ilay fivarotana iray ny tena fikirany dia antsointsika hoe mahatoky vizina dia tonga ara-potoana. Manana fivarotana mahay mihatsara ny vady aman-janany. Kanefa zany ve dia mifanaraka amin'ny famaritana ara-baiboly momba ny hoe mahatoky? Tsy izany. Tsy manamaro izy. Inona moa zany no didy voalohany nomen'Andriamanitra zanak'olombelona rehefa napetraka tetỳ an-tany izy? Mihamaro fara sy mihabetsah. Tsy fananan-janaka ihany no lazain'Andriamanitra. Vitantsika tsara zany. Tsy izay ihany lazainy hoe manan-janaka fa izay zavatra nametrahany fitokisana tamiko sy taminao dia avereno aty amiko miaraka amin'ny fihamarona isa. Noho izany niraisin'i Jesosy zany le didy voalohany izay nomen'Andriamanitra zanak'olombelona ka nampiariny tamin'ity fanoharana ny amin'ny talenta ity. Ka andao ary tsika hitohy amin'ny tenin'i Jesosy satria matanjaka noho ny teo aloha izy ity ka tiako mihitsy ianao tena hiomana tsara mihitsy. Matthieu 10:20 dia milaza hoe koa alao nandidy izy eto, alao ny talenta eny amin'ny randry ka omeo any rasoa ilay manana talenta 10. Ka alao tena jerentsika mazava tsara. Talenta 10 nanana ny rasoa ka nanamaro isa izy lasa 10 avy eo. Randry nahazo ray dia nitehiriziny le anankiray any ka avy eo le tompo dia nandidy hoe alaivo le ray ka omeo any rasoa. Ka zao zany le kajikajy dia lasa 1/10 ny any rasoa ny hafarany, ny any randry indray lasa 0. Ka vavaka indray maraina dia tsy mbola namaky ilay fanoharana, elaela tsy namaky dia niteny tamiko mahazava be mihitsy ny fanamasina ary tsy ho adiniko mihitsy izay. Hoy izy ry zanako, izaho dia kapitalista ara-pisainana kokoa fa tsy dia sosialista loatra. Ary tsaroko somary niato ato izy hoe Andriamanitra ve zany? Satria izao mantsy taloha nainoko an'izany dia nihevitra fa Andriamanitra dia somary sosialista kokoa amin'ny fomba fisainany. Ka hoy tamin'izay marain'izay hoe fanamasina mba tiako ho hita ao anatin'ny soratra masina zany dia nomeny le ohatra ny amin'ny talenta. Raha ohatra Andriamanitra manana fisainana sosialista dia ho tahaka izao ny fizotran'ity fanoharana ity. Rasoa, rabe ary randry dia samy nomena talenta 3 avy.
Tsy 5, tsy 2, tsy 1 fa samy nomena 3 avy zany izy ireo. Ao ka ny vokany zao nahatoky rasoa nanamaro isa, rabe nahatoky nanamaro isa ka 9 avy zany ny hafarany avy eo. Ary randry satria mo sady ratsy izy ny kamo, dia ny azy moa ny tehiriziny ka 3 ihany ny hafarany. Raha sosialista izy dia zao no nataony nalainy ny ray tany amin'ny rasoa ary ny ray tany amin'ny rabe ka nomeny andrandry ka 5 avy ny hafarany. Jereo tsara io kajy amin'ny écran io ka izay ny ataony Andriamanitra sosialista, zany hoe mena zara mitovy ny olona rehetra. Hitanao zany fa Andriamanitra dia manana fisainana kapitalista kokoa raha oharina amin'ny hoe fisainana sosialista. Hitanao vesatra be aty am-poko mihitsy satria betsaka ny tanora aty Amerika no manana fomba fisainana sosialista. Alonge azavaiko tsara aminao ilay izy ny sosialista dia manome valim-potia ny olona izay mahantra sy ny olona kamo. Ahora enoa Andriamanitra kosa mamaly fitia ny olona manamaro isa, ary Andriamanitra mihany mahantra. Ka aza tsoina fa misy ny olona izay mahantra izay tsy mba afaka manamaro isa, ka ny Baiboly dia milaza fa isika dia tokony azy ireo. Andraikitsika amin'ny mahafiangonana zany. Ka tiako hazavaina ilay izy, ny sosialista dia manampy ny kamo sy ny mahantra. Ny mpino dia tokony hanampy ny mahantra. Araka ao ve ny zavatra lazaiko? Satria mety hijery andrandria ianao noho ny fangorana dia mety hoe randria. Andriamanitra tsy rano hoe randria. Raha ihany mba hanananao, aleo fa mba makarairay avy amin'ny rabe sy rasoa dia mba ampy ny anjaranao. Tsy fa ny andrandria indray nalaina. Talenta ray zay mba hananany dia omena ilay vehivavy efa manana folo indray ka lasa 12 azy. Ka enoa ny zavatra lazain'i Jesosy. Tena enjany dia. Milaza Jesosy amin'ny 9:20 fa izay rehetra mampiasa tsara izay nomena azy. Inona moa ilay hoe mampiasa tsara ny zavatra menanao? Olona manamaro isa zany. Tahaka izao zany izay manamaro isa dia mbola omena ihany ka anambe izy. Oka marina. Andriamanitra tsy manohitra amin'ny fahabetsahana, fa Andriamanitra dia manohitra amin'ny fahabetsahana mamatotra anao. Atolotranao ny Messenger X, application vaovao isintonana vidéo anarahana fandaharana, fampianarana marobe azo safidianana avy amin'ny John sy Elizabeth. Ahitana vidéo fampianarana, audiobook, e-book, sary mihetsika, baiboly ary maro hafa. Application azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sady maimaim-poana amin'ny fitenim-pirenena mahery ny 120 Fanaovam-pianatra ho an'ny rehetra naiza na izy. Téléchargeo na alao amin'ny messengerx.com. Hitanao ianao zany rehefa manana an'ilay toetra hoe anangana amin'ny fanjakana Andriamanitra ety ambony tany miaraka amin'ilay fanomezam-pahasoavanao sy ilay toe-tsaina hoe za dia hanamaro isa amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nankinina tamiko dia azo fahabetsahana avy aminy ianao. Ny hafa mety hialina, mety ho sari-piaro. Ny antony satria kamo zareo tia mitahiry dia tiany ho kamo sy ho tiany mitahiry zavatra tahaka azy koa ny rehetra. Ka dia imbetsaka zareo ny hialonanao manamaro isa sy mahatoky. Tadidio foana zany. Ny tsikera rehetra izay tsikerananao noho ny fahavokaranao sy ny fahabetsahanao. Indraindray ireny dia tsy mba manampy, fa indraindray ireny dia manitona anao hanana toetra kamo sy tsy mahavokatra. Zava-dehibe ny atakaranao an'izay. Fa izay rehetra tsy manana na mitahiry, iza moa izay? Randry izay. Ka andao vakitsika araka an'ilay fanoharana ilay izy. Fa izay tsy manana na mitahiry na ny kely ananany aza dia sorina aminy. Za dia resy lahatra mihitsy fa raha ohatra ka tsy nanoratra boky dia ilay fanomezam-pahasoavana atao anatiko hanoratra dia tsy ho niseho mihitsy. Ary everiko fa tena ny sorina tamiko zany na dia niteny tamiko aza Andriamanitra, satria tamin'izay fotoana izay ny findrany ilay fanomezam-pahasoavana. Rehefa tonga tamiko ny tenin'ny Tompo tamin'ny taona 1:70 hoe ry zanako tiako ianao hanoratra tamin'izay fotoana izay niempita ilay fanomezam-pahasoavana. Za tany am-pianarana tsy nanana fanomezam-pahasoavana manoratra. Nandalo kilasy maromaro fa tena ratsy tanteraka mihitsy ny notiko tamin'ny anglisy tany am-pianarana io. Fa rehefa niteny tamiko Andriamanitra dia tonga ilay fanomezam-pahasoavana. Fa raha tsy nietsika dia nalain'Andriamanitra izay fanomezam-pahasoavana izay ka nomena olona hafa. Izay mihitsy ilay zavatra lazain'i Jesosy eto. Eny ary,
ty ary misy zavatra tsara ho fantatrao. Ny an'Andriamanitra dia izay manamaro isa no meno valisoa amin'ny fiabetsahana. Ary tsy manana olana izy raha miaina amin'ny fahabetsahana ireo olona ireo. Tian'Andriamanitra tsika hanana fiabetsahana raha mbola ny anangana ny fanjakan'Andriamanitra ihany no ampotsika. Averiko indray mandeha satria tena tiako ho renao hatrany ilay izy. Tsy manohatra amin'ny fiabetsahan'Andriamanitra, fa izy dia manohatra amin'ny fahabetsahana mamatotra antsika. Fa tranga ray miavaka efa nilazaiko ty sika dia miay ny mahantra. Zava-dehibe izany. Tiako ianao hijanona dia hieritreritra tsara. Inona moa fanomezam-pahasoavana napetrany amin'ny fiainanao? Eritrereto anga izy nampivelatra ilay fanomezam-pahasoavana ve ianao? Moa ve ianao nampiasa ireo fanomezam-pahasoavana ireo? Le ray ozy izy dia nanomboka nampiasa, niasa izy. Ary ny vokatra amin'ny fampiasana ireo fanomezana ireo dia fiamarona isa. Tiako ianao anoratra ny tia ary anomboka hieritreritra tsara an'ilay izy ianao dia tian'Andriamanitra hiamaro isa eo amin'ny sehatra aombiazanao. Ka izao no lazaiko manoratra sy mitory ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fiainako fa andeha ataontsika hoe mijery olona mpandraraha zany. Lehilahy izay manana fandrarahana lehibe 3-4. Toy izay hoe tena mba tiako raha mba zaho manao izao zavatra ataony izao dia tsy hiamaro isa satria izaho tsy mba manana ilay fanomezam-pahasoavana amin'ny fandrarahana eo amin'ny fiainako. Tsy hanamaro isa mihitsy amin'izany. Azoko atao ny mino, azoko atao mivavaka be mihitsy. Ohatra anankiray misy namako iray izy dia mpandraraha izy. Manana orinasa anisan'ny lehibe indrindra amin'ny fanamboaran-trano any California izy zany. Tena mahomby zany raha namana izany. Dia tsy ho adiniko mihitsy ny fitantarany nandany adiny 10 izy nivavaka ary adiny 10 namaky baiboly satria nangatany fiangonana toriteny izy. Dia hoy izy hoe John, nanomana dia nijoro teo alohan'ny fiangonana izy. Dia hoy izy hoe tena afatra tsy tsara ilay izy. Dia nakany ampiasana ny ampitsony iny hoy izy fa tena tsy haiko mihitsy ny sehatr'asa izay teo anoloako. Hoy izy hoe zao atao, ty atao. Nanatona ny olona manana olana dia izy hoe zao atao zao. Dia izy hoe John, tena azo lazaina hoe mampatahotra. Hoe betsaka ny zavatra fantatra amin'ny sehatry ny asa. Ka inona ny antony? Nanokana fotoana izy tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka ny zavatra ny amaro isa dia ny fanomezam-pahasoavany amin'ilay fandrarahana. Fa rehefa ilay sehatra tokony hiakaran'ny pastera ny akarany, tsara ihany afaka nitsodrano amin'ny fiangonana izy fa ny toerana izay tena nitrangalin'ilay fiamarona dia any amin'ilay sehatra asa izay niantsona azy. Ka averiko indray mandeha aza manamaivana ny fanomezam-pahasoavanao. Raha nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana amin'ny dia ianao, raha ohatra indray ka any amin'ny sehatry ny fanofanana na koa any amin'ny lafin'ny fananganan'olona, fampianarana, fahasalamana, aza amaivanina fa manandanja amin'ny fananganana amin'ny fanjakana. Fa tsy hitako izay fiaran'izany amin'ny fananganana amin'ny fanjakana hoy ianao ngamba. Miezaka iny ianao mampifandray an'ilay izy fa saingy ny ataonao dia mino fa tsy manaraka izay hitanao maso ara-bako teny. Misy fotoantsika tsy maintsy matoky fa Andriamanitra dia efa nanositra ho amin'ny fitsaboana. Ohatra hoe dokotera ianao dia noho ny fahaizanao amin'ny lafiny medikaly dia namonjy ain'olona zany ianao. Ka izany olona izany dia lasa afaka nanamboatra logiciel izay afaka hitoriana amina pastora maro sy hanaova-pianatra pastora maro maneran-tany. Ianao zany dia nampisy fiantraikany tamin'ny pastora maro maneran-tany tamin'ny fanomezam-pahasoavanao. Ahoana? Hoy ianao namonjy ain'olona ianao tamin'ilay fanomezam-pahasoavana medikaly men'Andriamanitra anao. Ka velonaina ilay olona ka mbola afaka namorina logiciel ka lasa fitahiana ho ana pastora maro eran-tany. Mijoro eo amin'ny fitsarana ianao dia ozy izy Jesosy asehoko anao pastora rehetra eran-tany Afrika, Frantsa, Madagasikara izay nahita tombontsoa izy ianao hoe mbola tsy tany amin'ireo toeran'ireo fa tsy izy ny tombo asehoko anao fa tany ianao. Za manokana dia mino, za manokana fa tsy soratra masina manoha anazy fa isika rehetra dia nomen'Andriamanitra fahaiza-manao hampisy fiantraikany amin'ny olona maro. Raha ohatra tsika ka mahatoky amin'ny fanamarona isa ny fanomezam-pahasoavantsika. Ka zao dia azontsika amin'izay ilay izy fa ny mahatoky sy ny manamaro isa dia mitovy. Ary efa takantsika koa ny fanoharana ny amin'ny talenta. Andao ary tsika ikisaka makany amin'ny lafin'ny fampiarana hoe ahoana ny ahafahantsika tena manamaro isa. Ka eto anao ny tena nomboka hita amin'izay ny tena tsirony fampianarana. Atolotranao ny Messenger X, application vaovao isintonana vidéo anarahana fandaharana.
fampianarana marobe azo safidianana avy amin'ny John sy Liza Bevia. Ahitana vidéo fampianarana, audiobook, e-book, sary mihetsika, baiboly ary maro hafa. Application azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sady maimaim-poana amin'ny fitenim-pirenena maheriny 270. Fanaovam-pianatra ho an'ny rehetra, n'aiza na aiza. Téléchargeo na alao amin'ny messengerx.com.